dia faly miaraba-tsika mpanaraka ity serasera 3 minitra androany ity indray somary taratara kely androany ny fanomanana noho ny ororitany izay nisy teto Roma nisy ororitany indrony sesy teo tamin'ny 7 sy tamin'ny 9 dia natahotahotra daholo ihany ny olona rehetrarehetra izay moa nandeha nivoaka kely mihitsy nijanona tao anaty fiarakodia nandritra ny fotoana maharitraritra. Zavatra saika nisaratako tao amin'ny blog tamin'ny fotoanandrony ihany zavatra hotaitaraiko aminareo androany zavatra saika nisaratako tamin'ny nandalo tany Madagasikara indrindraindrindra dia tsy n'izany fa niresaka fifanabeazana satria manana anjara amin'izay fanabeazana izay ihany koa ny serasera 3 minitra izany hoe malagasy sady mahay manabe ny hafa no manaiky ihany koa beazan'ny hafa. Fanontaniana izany amin'ity serasera 3 minitra ity dia hoe hatraiza tokoa ny fahafahantsika sy ny fahasahintsika manitsy na miteny ny malagasy izay hitantsika fa manao zavatra tsy mety eo amin'ny fiarahamonina manomboka amin'ny zavatra tsy tena faran'izay madinika indrindra izany eritrereto fotsiny hoe raha ohatra ka misy namanao anankiray manao maloto eny amin'ny toerana anankiray izay tsy tokony hanaovana izany dia hatraiza ny fahasahinao miteny anazy hoe tsy azo anaovana an'izany eo na koa raha ohatra ka misy olona tsy fantatrao sendra mandeha any elakelan-trano ianao dia misy olona tsy fantatrao manao zavatra tsy mety manao maloto eo ambodina poto anankiray dia asahiteny anazy ve ianao hoe rangahy tsy azo anaovana izany eto fa mandehana any angambone. Anisan'ny zavatra tsapako mantsy tamin'izaho tonga taty andafy taty izany dia ny fahitako ny olona hoe raha manao zavatra tsy mety ianao angambako hoe ianao mainty hoditra fa na manao zavatra tsy mety ianao izy rehetrarehetra mihitsy ndray mahasamy teny anao. Nisy fotoana nandeha fiaran-dalamby dia sendra latsaka ny taratasy taty anaty paosiko satria nakabeako tsy fananiako ilay izy kanefa ny atoa dia nisy nasanteny mba raiso io zavatra nalatsaka io fa tsy fanariana fako aotraiza tokoa moa izany tsika raha ohatra ka any Madagasikara no mahita olona manary hoditra akondro na manary fonina bombo ny mahasamy teny hoe azarina eny fa tsy mety io na olona mandrora amin'ny tany dia mahasamy teny hoe fa maninona ny mandrora eo fa tsy fanaovana an'izany ao hatraiza ny fahasahintsika manitsy olona ohatran'izany dia miakatra amin'ny zavatra lehibebe nefa ilay izy raha ohatra ka olona mpiara-miasa aminao hitanao hoe manao kolikoly na manao zavatra tsy dia mety loatra hatraiza ny fahasahinao miteny anazy hoe ohatrany tsy mety izany zavatra ataonao izany raha ohatra ianao moa izany ka mba ilay hoe tsy manao an'ilay izy ary na ohatra koa hoe lehibebe ao amin'ny orinasa misy anao na amin'ny sehatra asa misy anao hitanao hoe manodikodina vola hatraiza ny fahasahinao miteny anazy na raha ohatra koa hoe mbola ampiakarisika ihany hoe minisitra anankiray solombavambahoaka anankiray hitanao fa misy zavatra tsy mety ny ataony hatraiza ny fahasahinao miteny anazy hoe misy zavatra tsy mety nge izany ataonao izany ary indrindra moa fa raha ohatra ka hoe ny filoham-pirenena no manao zavatra tsy mety dia hatraiza ny fahasahinao miteny anazy hoe tsy mety kosa izao ataonao izao. Izay ny tena zavatra tiako tsindriana amin'ity 3 minitra ity 3 minitra ihany moa ny anjarantsika eto ka tsy afaka hanao hoe moraly lavabe fa fifanabeazana sy fifampizarana fohy dia fohy no atao dia veloma tompoko misaotra anao indray.